Ma beauté, mon bien-être, mon espace. Majorelle, mon espace bien-être. Canalsat, Majorelle, Shopstyle, Sous Tendance vous présente un nouveau look avec Stéphania et Miur. Ratovy Nelly, 12 taona, mipetraka eny Ampandrana, efa misotro ronono. Mirefy 2 metatra sy 10 ary milanja 12 kilao. I Nelly indray no hiaraka aminay androany ato anatin'ny fandaharana un nouveau look avec Stéphania et Miur. Resadresaka ihany izy a. Vavoantely izy hoe se proposé anao an'ilay izy a dia tonga dia lekeko satria mahafinaritra azy zany hoe manambomboatra teny ary fanao zay angamba 1 fois 2 fois dans le mois izy mba mandeha makany amin'ny coiffeur zany fa mahafinaritra azy dia tsisy olana mihitsy fa dia tonga dia nanaiky fotsiny fa mahafinaritra azy io dia tsy malaky manzany ny fianakaviana za sy ny zanany. Izy mianadahy tsy fa fantatra zareo dia mahafinaritra foana raha zao ohatra misy fiovana raha betso dia mahafinaritra raha afaka betso mahafinaritra maniry zany hoe manisy fiovana ihany koa tsy hoe anova azy zany fa mahafinaritra miovaova ohatray mahafinaritra mampiova an'ilay fitiavana koa fe zany misy ihany indraindray ohatran'ny hoe ohatra tsy mety zany fanao anatsina zao fa misy mitranga kely na ohatra zavatra ety ivelany ihany ohatray zany miteny foana matetika aminy hoe tsy mety ely itsy ohatra dia tonga ikena mihitsy satria araka lazako hoe zao mety hiova be mihitsy zany amin'ireo lokinina ataonareo dia izay tonga eo andrasako hoe fa ho tiako. Je peux entrer? Oui. Ah, Miura, ça va? Ma copine de travail. 1, 2, 3, Italie. Qui c'est la madame? Alors elle, je te présente, c'est Nelly, notre deuxième candidate. Deuxième candidate. Enchantée, madame. Je suis Stéphania, mais vous êtes très jolie. Je peux savoir quel âge vous avez? Oui, 62 ans. Oh, c'est pas vrai! Vous êtes très belle. Alors, madame Nelly, pourquoi vous voulez changer de look? Eh bien, je pense qu'à mon âge, j'ai quand même aussi le droit de changer de look. Et quand je regarde tous les jours la télévision, ma TV, j'ai vu cette émission de télé-réalité qui m'a attirée. Donc, et voilà, je suis venue pour m'inscrire. Je comprends très bien, madame Nelly, parce que je comprends qu'avec l'âge, c'est très important pour nous femmes changer de ton et après dehors. Alors, Nelly, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas de votre body ou de votre visage peut-être? Eh bien, je n'aime pas mes vêtements, mais par contre, j'aime bien mes cheveux. Eh bien, je n'aime pas non plus ma façon de me maquiller. Et voilà. Chers téléspectateurs de Ma TV, nous allons comprendre une petite leçon de morphologie avec Madame Stéphania, avec la typologie, la morphologie de notre candidate Nelly.
Qu'est-ce que c'est? Alors, la morphologie d'elle, c'est la typologie à pomme. La femme à pomme, c'est une femme un peu plus ronde à haut, mais très petite en bas. Donc, pour elle, c'est bien avoir des vêtements en bas très serrés, mais à haut, un peu plus large. Exemple, ça, la tenue qu'elle a mis aujourd'hui, moi, je n'aime pas parce que c'est une tenue pour aller faire les petits ménages, mais la forme, ça va très bien. Parce que vous n'allez pas à regarder le ventre, que c'est le problème, le petit problème de la madame à morphologie à pomme. Et quand la t-shirt c'est très large à haut, pour la morphologie de la femme à pomme, ça va très bien. Eo an'izay firafitry ny vatan'ny Madame Nelly zay zany a, de andeha hitsirika vetivety a, de ho aty amin'ny Soso Tendance box T12 aty amin'ny Avant Center. Izahay sy Stéphania hiaraka hijery a ireo akanjo izay mifanaraka Madame Nelly. Maro de maro moa no safidy hitantsika ato amin'ny Soso Tendance, saingy tsy maintsy jerena ihany hoe iza amin'izy ireo ary no mety hivoaka tsara amin'ny vatan'ny Madame Nelly. Tao anatin'izay fijerevana ny akanjo ho an'ny Madame Nelly izay moa dia tsy dia sarotra loatra satria somary kelikely tokoa ny vatan'ny Madame Nelly. Arak'izay dia tsy dia nahita olana izahay tao anatin'ny fitadiavana ny akanjo sy ny kiraro. Ireto avy ary ireo akanjo izay hitanay fa mifanaraka amin'ny vatan'ny Madame Nelly voalohany. Misy an'ity robe mainty ity nampiarahana amin'ny veste anankiray izay miloko orange, nasiana kiraro vernis iray sy pochette vernis ihany koa miaraka aminy, dia nasiana collier miloko doré sy kavina anankiray. Faharoa kosa indray dia ity pataloha maintimainty anankiray ity nampiarahana amin'ny ambonin'akanjo orange ihany koa, nasiana fehikibo kely dia nampiarahana amin'ny kiraro d'un mainty sy poketra maintimainty iray dia nasiana collier noir anankiray. Rehefa azo daholo ary ny akanjo sy ny kiraro sy ny accessoire dia hoentina indray ianareo miaraka aminay sy Madame Nelly hitondra ny fiovana eo amin'ny tarehy sy ny volo aty amin'ny Majorelle Ambatonakanga. Teo amin'ny fotoana ny andrasana izay fitondrana ny fiovana ho an'ny Madame Nelly izay moa dia nanao ny resadresaka kely niaraka taminy izahay mba ahafantarana misimisy kokoa ny momba azy.
Mahafatrapo-hatrany moa ny fandraisan'ny ekipan'ny Majorelle ka dia avy hatrany izahay dia niroso aty amin'ny efitra anatanterahana ny soins du visage. Tsy moa Madame Nelly efa nahazo azy taona dia avy hatrany dia nambarany hoe inona avy ny zavatra mety amin'ny tarehany sy ny zavatra tsy zakany ihany koa. Alohan'ny anatanterahana ny asa ihany koa dia tsy maintsy atao ny fijerevana ny tarehan'ny Nelly ahafahana mandrafitra ireo produits izay tokony ampiasaina. Natomboka tamin'ny épilation moa zany ny asa voalohany izay natao ka dia épilation amin'ny alalan'ny cire chaude no natao tamin'ny Madame Nelly. Somary nitaintaina ihany moa Madame Nelly niaraka taminay satria efa lehibe ihany ny tena dia tsy maintsy mba misy ihany ny fatahorana kely e. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Rehefa vita moa ny épilation dia mila diovina kely aloha ny tarehy, izay indray vao miroso amin'ny dingana manaraka. Rehefa vita madio tsara ry izay dia iroso indray isika amin'ny fametahana ny gommage eo amin'ny tarehan'ny Madame Nelly. Hitantsika amin'izao fa tena mankafy mihitsy Madame Nelly niaraka tamin'ny taransa tato anatin'ity soin de visage ity. Rehefa vita moa ny gommage dia tsy maintsy misy ny sous vapeur izay hiatrehany Madame Nelly mandritra ny 10 minitra.
aorian'izao fikarakarana ny tarehy iray manontolo izao aloha dia minisy mananteny izahay fa iova tanteraka ny tarehan'i Madame Nelly indrindra fa eo amin'ny hoditra raha araka ny taonany ihany koa. Vita izay ny 10 minitra izay nandalovan'i Nelly ny sous-vapeur dia izao indray isika dia hiaraka hijery ny fanalana ireo point noir sy ny bouton izay mivoaka. Rehefa afaka moa ny point noir sy ireo bouton dia iroso indray isika amin'ny fampiasana ny haute fréquence. Mampiditra ny sérum masikototra moa no tena asan'ity dingana manaraka ity. Nomena fahafapo hatrany ny Nelly araka taminay satria dia vita izay dia narahana massage kely indray aloha mba hanome fahafinaretana ao anazy. Vita ny massage izay nahazahoan'i Nelly fahafampo tanteraka dia iroso indray isika amin'ny fametrahana ny masque eo amin'ny tarehan'i Nelly. Hoajantsika eo amin'ny 15 minitra eo aloha io masque io dia avy eo indray tohizantsika ny fiarahana amin'ny Nelly ao anatin'ny fanatanterahana ny soin du visage.
Ma beauté, mon bien-être, mon espace. Majorelle, mon espace bien-être. Tapitra zay ny fotoana izay tokony hijanonana ilay masaka diovina tanteraka amin'izay ny tarehan'i Madame Nelly dia iarahantsika mahita hoe nisy fiovana ary ve sa tsia ny nitondrana izay soin du visage ho anazy izay. Vita tanteraka ary izay ny fikarakarana ny tarehan'i Madame Nelly inonay fa nahazo fahafaham-po ianao tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay. Hita soritra tokoa fa tena niova tanteraka aloha hatreto ny tarehan'i Madame Nelly tao aorianan'izay karakarana izay. Rehefa vita moa ny fikarakarana ny tarehy dia irosindray isika hitondra ny fikarakarana ho amin'ny volo sy ny tanana ihany koa ho an'i Madame Nelly. Avy hatrany dia inaina indray no handray azy eto hanatanteraka ny coupe sy hitondra ny coloration eo amin'ny volo. Anatin'izay hoe ireo lokina izay moa dia fiovana mihitsy no hoentintsika ho an'ireo olona izay miaraka amintsika ato anatin'ny fandaharana ka dia nandresy lahatra ny Nelly izahay hoe hitondra coloration eo amin'ny volony na dia tsy nanaiky ary izy tany am-boalohany. Niroso amin'ny asa avy hatrany inaina ao anatin'izay fitondrana ny coloration izay. Miaraka tamin'izay ihany koa ity tany dia nitondra ny fikarakarana ny tanana ho an'i Madame Nelly.
niangaliana tsara moa ny coloration izay noentina teto amin'ny volony madame Nili satria dia tiany ho tazomina ilay lokom-bolony natoraly. Efa manomboka memaka endrika ihany koa ny tanan'i madame Nili raha araka izao sary hitanay izao. Efa mamaraparana azy moa ity taniaka dia ho antanisika avy hatrany hoe inona avy ary ireo dingana izay no tanterahana tao anatin'izay manicure izay. Manicure nataoko teo namboariko kely ny forme-n'ilay hohony fa boribory be maranitra be loatra dia somary narondiseko kely dia misy roa tapaka dia nasiako faux ongle. Les couleurs bordeaux satria misy le faux ongle dia hita be ilay izy raha ohatra ka ataoko couleur claire. Et nisy massage dia nasiana base kely teo ambonin'le vernis dia avy eo nasiana top coat. Ny produit nampiasaiko gommage numéro 2 ho an'le tanana. Le gommage numéro 2 zany gommage somary doux izy. Ny vernis nampiasaina vernis Essie nanomboka base ny vernis hatramin'ny top coat Essie daholo. Efa mandroso dia mandroso ihany koa moa ny asanay na ato ho hitantsika avy eo hoe ahoana ary ny fivoakan'ilay coloration eo amin'ny volony Nili. Satria moa ao anatin'ny coloration dia tsy maintsy misy ny temps de pause dia andao ary aka fotoana fohy vetivety isika miaraka amin'ny madame Nili ao anatin'izay temps de pause izay.
Vita aloha zay ny anjaranaina tao anatin'ny fitondrana ny coloration ho raisin'ny Elina vetivety indray aloha madame Nelly hitondra ny rituel détente ho anazy. Rehefa vita ny soin izay noentina tamin'ny volon'ny madame Nelly, tao aorianan'izay coloration izay dia iroso amin'izay isika amin'ny coiffage izay atomboka aloha amin'ny fitondrana ny coupe izay ho safidiany naina ho anazy. Efa hitantsika hoe maka endrika tanteraka ny tarehy sy ny volon'ny madame Nelly, saingy mbola tsy vita aloha ny fikarakarana.
Niangaliny titania tsara moa ny makiazy izay noentina ho an'ny Madame Nelly mba ahafahana mitondra an'izay endrika vaovao ho anazy izay. Ny antony anaovako an'ilay soana maquillage marron dia misy somary ohatran'ny pêche kely satria efa somary lehibehibe izy dia akanjony noir et blanc dia nataoko ton vert marron ilay izy dia somary discret dia ohatran'izay ihany koa ny rouge. Vita ihany koa moa ny fitondrana ny coiffage ho an'ny volony dia antanintsika amin'izay hoe inona avy ary ny produit sy ny dingana rehetra izay narahanaina tao anatin'izay fikarakarana ny volon'ny Madame Nelly izay. Ny modeliko androany zany dia Madame Nelly izay nisafidiny hanaovany endrika tanteraka eo amin'ny lafin'ny volo, tarehy sy maquillage ka ny anjarako androany dia nikarakara ny volony izay manana volo fohy somary sahirana kely ihany teo amin'ny nisafidiko ny kolerany satria izy te hijanona amin'ny kolera naturelle tsy te handoko volo tanteraka zany izy hoe hovaina tanteraka ny kolerany dia teo somary nanano sarotra kely ahy dia nanapa-kevitra aho ny hanao mesy naturelle noir naturelle zany mba hitovy base amin'ny koleran'ny volony mainty dia ny fotsy zany mijanona eo ihany. Manaraka izany ny kolera nataoko mazirelle 4 nataoko taminy mesy totante zany no nanaovako anazy nanana temps de pause 35 minutes eo mba handraisan'ilay loko tsara. Manaraka izay vita ny temps de pause dia ataony rainy sazy au pro classique vita izay dia miroso amin'ny kopy sy coiffage dia manaraka izany koa conseil ho an'ny vehivavy eo amin'ny produit izay ampiasaina eo amin'ny coloration indrindrindrindra satria ny olona mieritreritra hoe rehefa manao coloration dia vitan'ny hoe soin tsotsotra fotsiny dia vita fa misy soin spécial ho an'ny cheveux coloré izay tokony arahana tsakany sy andavany eo amin'ny fanasana anazy ny soin ny sérum misy efa natokana ho an'izany ao amin'ny L'Oréal na Kerastase ary manaraka izany koa eo amin'ny fikojakojana amin'ny volo na miloko na tsy miloko ny volo moa toy ny zava-maniry rehetrarehetra ihany miaina maniry ka tokony arahana fikojakojana eo amin'ny soin izay tokony atao isaky manasa loha dia tokony anaraka soin mifanaraka amin'ny
zay qualité le volo zay anananao satria amin'ny L'Oréal na Kerastase dia efa misy produit rehetrarehetra natokana ho an'ny qualité am-bolo na volino na volongita enjana tsotra gras antipelliculaire misy natokana ho amin'izany daholo zany atao amin'ny L'Oréal na Kerastase atao amin'ny Majorelle indrindra hitanao ato daholo ireo karazan'ireo. Vita tanteraka ny fitondrana ny fiovoana ho an'i Madame Nelly niaraka tamin'ny ekipany Majorelle sy ny ekipany Matv ihany koa ho jerentsika miaraka amin'izay ary ny vokatry ny asa natao rehetra nandritra izay fotoana rehetra izay. Faly dia faly tokoa ny fianakaviana nandritra ny fionana izay notanterahina tao aorianan'ny fitondrana ny relokinina ho an'i Madame Nelly. Tampoka sy nampozina mihitsy moa ny fiovana ka dia tena feno hafaliana tsy misy toy izany ireo fianakaviana indrindra fa ho an'ny vadiny Madame Nelly. Koa dia Nelly vaovao mihitsy izany no noentin'izy ireo namonjy ny tokantrano.